Sany miono izao zoma tolakandro izao iarahana amin'ny mpitorateny gouvernementa Ramatoa Lalatina André Tongarevo miarabanao Ramatoa Ministra. Miarahaba tasy jusy miarabantsika mpijery sy mpihaino rehetra amin'izao tolakandro ny zoma zao a mamela ity ampiandohana hitondra fialantsiny kely vetivety raha sitraka satria taraiky mihitsy vao nanomboka ny fandarana ny antony moa dia mbola tsy mirava ara amin'izao tsika miteny zao a ny filan-kevitra ministra izay natao tamin'ity androany zoma maraina ity a nijerena akaika ireo olana maromaro izay miseho eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao izay adidiny fitondram-panjakana tsy maintsy mitady vahaolana aminy dia mbola ao anatin'ny fivoriana ary zareo tarihan'ny filohan'ny repoblika any prime ministre mahafilan-kevitra ministra azy fa ny tenako izany efa manana ity fotoana ity tsika dia manana didy mitondra izay tatitra izay amintsika olo-pirenena dia ny elana tany mandreo tonga taty moa zany izay fahatarana izay fa dia elana tsy ny elana fondro amintsika olo-pirenena rehetra dia manasa anao mpanajana ihany koa izay Tarcisius raha herinandrasana naraka ny fandarantsika n'izao atoandro izao hitonantsika zany andreo atao hoe tatitra ny filan-kevitra ministra ranoray zany no etiko eto androany taorinan'izay fivoriana androany maraina izay amin'izao tsika miteny zao zay melohan'izay aloha taka ny mahazatra dia hoentsika ny tatitra ny onjam-peo izay mampita antsika mivantana zany amin'izao fotoana izao 7 ny radio pirenena na ny RNM zany manerana ny distrika samihafa eto Madagasikara 700 kosa ireo onjam-peo tsy miankana zany hoe 7.3 ny total ireo onjam-peo izay mampita mivantana zany fandarantsika amin'ity atoandro ity. Ny televiziona kosa dia 7 manerana ny Madagasikara dia miampy an'ireo televiziona tsy miankina ary ireo haino manjery eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina zany na ny radio na ny télé taka ny mahazatra dia manomentsika ny situation na ny zava-misy zany amin'ny TVM sy ny RNM amin'ireo distrika samihafa ny tsy mandeha zany dia ny any Ambondromamy TV ho an'ny faritra Boeny Morafeno FM ho an'ny faritra Melaka ary Sandrandà TV ho an'ny Amoronmany TVM sy RNM ireo resako ireo ny vita fanamboarana ary andalam-pamerenana azy amin'izao fotoana izao dia ny Sonia Nivongo radio Tsirono Mandidy radio ary misy fanatsarana izay ataon'ny teknisian'ny DIT kosa dia ho an'ny Manoro televiziona sy fahitalavitra ny amin'ny faritra Atsinanana ary Ambato Finandrana televiziona sy sy onjam-peo azafady TV sy FM zany Amoronmany Ambato Finandrana ary efa mandeha tsara kosa ny RNM sy ny TVM amin'ireo distrika ireto dia ny Vadivavy Nosy-Varika FM Fitovinany Vohipena FM Sava Antala TV sy Sambava TV ary Anosy Amboasary Atsimo FM ny ambiny dia tsy misy fiovana tahaka ny mahazatra dia saiko ampanajana ianao hiaraka hatramin'ny farany ao anatin'izay fandarantsika androany izay. Araka ny raha mahafantatra dia Doborano ny faritra eto Antananarivo renivohitra mbola mahatazona ny sainy maro ny fepetra raisin'ny fanjakana satria avy nivory ny filan-kevitra ministra zao tombony izay manaraka ny fandarana hoe inona no fepetra ny raisina aiza ho aiza ny bilan na hoe ny jeritodika ny fipetraky ny raharaha amin'izao maimana moa zao ny andro amin'izao tsika miresaka zao aloha misaotra an'Andriamanitra tsika mba tsy avy loha ny orana androany zany mba nahafahana ohatrany hoe nanamafy andreo asa izay atao maika dia maika zany na ny travaux d'urgence manoloana ilay ranotondraka ny tondradrano sy ny fanapitsika andreo olona izay trabona mpiray-tanindrazana trabona ary soroana sahady ny zavatra izy satria mbola mampandre zany ny aveo anivo ny mpamantatra ny toetrandro fa mbola mety toetra amin'ny farany herinandro ny orambe mikijy ary mety isy mihitsy ny fiforoana ny rivodoza zany fa ny amin'izao tsika miteny zao zany aloha dia omeko ny bilan général angamba zany na ohatrany hoe tatitra ny kapobeny dia Antananarivo sy Fianaratsoa zany aloha ny misy traboina amin'izao tsika miteny zao satria ireo ny tena miakatra rano ny any Toamasina dia efa misy fiakaran-drano fa mbola tsy misy traboina zany amin'izao fotoana izao fa efa mijery akaiky an'izay avy eo anivo ny BNGRC izay tompony andraikitra voalohany moa zany amin'ny fisorohana ny loza sy ny fiatrehana n'izay hoe risque catastrophe izay ny tatitra araka izany dia ny eto Antananarivo aloha zany misy ny
fiotsahan-tany zany ny any fianaran-tsoa dia misy 3 no ndahosin'ny fahafatesana zany izay rahantsika amin'io reto Tarcisius sy ankahirezantsika ny fianakaviany Tomamasina tamin'ny omaly voamaraimbe dia nisy zazakely voaray volana monja no tsy nazaka ny atsika tsy nazaka ilay orambe zany dia ndahosin'ny fahafatesana efa trabona zareo zany efa Tomamasina zareo fa le reniny zany no trotro an'le zaza no nahitana hoe ndahosin'ny fahafatesana izay zaza izay fa misy moa ny fankahirezana sy ny fandraisana an-tanana zany an'izay reniny zay reto tarimarika izay omeko reto dia nomeny BNGRC hatramin'ny alina tamin'ny 10 sasany alina ny trabona zany amin'ireo toerana roa ny teneniko reo aloha Antananarivo sy Fianarantsoa izay misy ny fiakaran-drano renivohitra itresan'io dia 723 alina nisan'ny olona izay trabona ary eo amin'ny 724 tokantrano eo zay reo tsy maintsy nafindra toerana kosa zany satria ohatra hoe atahorana iotsaka zany hoe fiapetra melo fisorohana dia misa 1,77 na 9091 zany hoe eo amin'ny 4,700 tokantrano eo ary izy ireo dia mitsinjara amin'ny toerana misy 20 na site 20 zany ministeran'ny ponina sy ny BNGRC dia ireo olona izay tafiditry ny rano ny tranony fa mbola tsy mety miala eo amin'ny toerana zany hoe mbola tsy azo lazaina mbola tsy azo sokajiana hoe sinistre zany izy dia 7,3 efa sinistre ny tiako tenena fa tsy déplacé tsy mifindra toerana zany aloha hatreto ary ny trano simba hatreto dia 2,10 Tarcisius zay zany raha ny ataontsika hoe bilan tsotsotra zany amin'ny ankapobeny nomeny avy eo anivon'ny BNGRC tamin'ny nentina tao anatin'ny fanakevitra minisitra moa izay tatitra rehetra izay zany fa tarehimarika tamin'ny alina tamin'ny 10 sasany alina araka ny nambarako teo dia mitombina ny teninao hoe inona avy hatrany ny zavatra atao satria tsy afaka mipetrapetra fotsiny ary izay moa no adidiny fitondram-panjakana tsy miala andraikitra fa mitady ny vahaolana rehetra hoe atao ahoana ireo mpiray tanindrazana amintsika ireo inona no ilaina dia ny tena maika indrindra zany aloha dia hoe ny sakafo hoan'izy ireo satria noho ny mahatrabona azy dia tsy afaka mitady ny zavatra hoanina izy dia efa misy ny vary milanja 100 tonnes zany efa eo ampelatana ny BNGRC ary ny laoka miaraka amin'izy ireo koa satria izay moa ny tena ilaintsika vaoka malagasy vary sy laoka ny tena ohatran'ny hoe foto-tsakafontsika zany dia ireo no iantohan'ny fanjakana dia ny ministeran'ny ponina no mandray an-tanana azy zany na miantsoroka azy dia misy ihany koa reny koba aina zany izay omena ny zazakely reny mba hanohanana ny ainy satria ny zazakely tsy mitovy amintsika olon-dehibe fa marefo kokory zareo zany dia mila ampiana kokoa ny ankoatran'izay dia ny tena mamaika ihany koa zany zao dia ny fandritana ny rano zany hoe fanesorana fitrohana hono moa zany falantsika an'izany fitrohana mihitsy ny rano zany pompage amin'ireny toerana iva ireny zay le nyteneniko teo hoe mba nahafahana ny asa moa zany androany saotra n'Andriamanitra isika tsy mba tsy nisy orana zany aloha teto andrenivohitra hatramin'izao tsika miteny zao sy hatramin'ny alina zany dia mba afaka manohy an'izay pompage zay zany na ny fitrohana rano zay zany ny avy eo anivon'ny BNGRC dia ny apipa dia ny kolasy ihany koa izay nametanana antsika zany tamin'ny alalan'ny famezana motopompe ho an'izay resaka rano miakatra izay zany ny akoatran'izay ihany koa dia ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika androany zany tao anatin'ny filan-kevitra minisitra ny fijerena avy hatrany na anticipation zany mialoha ho an'ny vadivafidy zany hoe amin'iny ino moa fazantsika zany littoral est zany hoe ny sisin-dranomasina avaratra iny satria miangavany Antsirana na midina makatia Toamasina midina tia vadivafidy aty dia mbola atahorana zay le nyteneniko teo mbola isy orambe zany dia mbola atahorana mbola ao anatin'le sokajiana faritra mena ry zareo amin'le forte pluie zany hoe orambe zany dia efa nisy ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika avy hatrany ny fijerena hoe inona ny fitaovana eo ampelantanana ahafahana miatrika ny loza dia
ny site na ny toerana handraisana ny traboina raha tantika misy izay traboina izay dia toizako ihany hoe ny zay aloha zany am'ireo ataontsika hoe fepetra isorohana zany nambaran'ny filohan'ny repoblika moa tao anatin'ny fivoriana filan-kevitra ministra zay natao androany ny amin'ny hoe efa tokony hojerena daholo zay fitaovana rehetra ilaina izay zany hoe inventaire des ressources humaines angamba zany zany hoe ny olona misy sy ny fitaovana misy ahafahana miatrika an'ilay loza zany dia ny fisaorana an'ireo mpitandro filaminantsika izay nidina antsehatra nanampy ny mponina zany tao anatin'ireny orambe sy ny rano miakatra sy ny sisa ireny dia ny nanamafisy ny filohan'ny repoblika ny tsy maintsy isina fandrindrana zany am'ireo ataontsika hoe conduite des opérations fitantanana an'ireo asa atao ao anatin'izay fanampiana ampiray tanindrazana antsika izay ary ny fanentanana sy ny fanomanana ny olona zany am'le hoe hiatrika ny loza zany zany hoe ohatran'izay zao hoe efa misy zany fanentanana ho any amin'iny tapany atsinanana mandrapidina ty ambany ty avadivavy fitovinana iny hoe fa mbola atahorana zany ny orambe ary le niteneniko teo hoe mety hisy rivodoza ihany koa iforona hatreto moa filazan'ny météo Tarcisius de hoe feno fiapetra zany mety hisy ny rivodoza any amin'ny farany herinandro any ny tombatomba ny zareo de hoe nelanelany 3 ka hatramin'ny 9 volana janoary io zany no mety potra izay rivodoza izay ka izay le tsy maintsy tandremana zany indrindra moa amin'iny ilan'ny tsinanana zany manamorona ny ranomasina iny mariana ihany koa fa mbola tsy mahazo miandrika ny mpiandrika zany any Mahajanga sy miakatra makany Antsiranana iny zany efa mbola niteneny teo anivon'ny mpamantatra ny toetrandro hoe mbola tsy azo atao ny miandrika zany hoe mandeha any anaty ranomasina ho an'ireo mpiandrika zany amin'ny ankabeny ny akoatran'izay ihany koa Tarcisius dia ny nanaovana ny fanadiovana maika de maika an'ireo canaux d'évacuation na ny lakan'ny rano zany tahaka ny kanalandretany amin'ny Tsaramasay iny de eny akasina ilay antsondry zareo hoe canal C3 dia andotam-penaka faharoa zany ilay antsony hoe canal GR ary io moa na ny tanàna manokana zany mihina fa mbola ivoaka ny tatra ny filan-kevitry ny ministra mikasika an'izay amin'ny ity tolakandro ity fa efa resako eto sahady zany hoe any tanàna manokana amin'ny isin'ny fanairana sy ny ataontsika hoe fanomezana fametrano tompony andraikitra zany ny olo-pirenena tompony andraikitra amin'izay fanadiovana izay mba miara-mientana amin'izay fanadiovana izay satria reo lakan-drano diovina zao de efa mampalahelo sady mahita hoe efa misy manary fako indray ohatran'izany nefa namono tena ny mpiray tandrazana amintsika miara-mila tsika ny polisitsika nidina antsehatra nanao an'ireny fanadiovana ireny ary eo ny tiako tsipihana manokana ny Tarcisius raha sitraka ao hoe manana anjara andraikitra ny fitondram-panjakana tsy lavina izany ary le niteneniko teo hoe tsy mandà mihitsy ny fitondram-panjakana ny andraikitra izay antsoroany amin'ny resaka ataontsika hoe ny fandraisana ny fipetra zany ao anatina loza voajanahary tahakan'izao fa kosa misy andraikitritsika olo-pirenena ihany koa na tiana na tsy tiana zany fanadiovana izany tsy andrasana amin'ny filohan'ny repoblika zany fanadiovana izany tsy andrasana ny prime ministre tsy andrasana ny tagna maro fa tsika rehetra miara-miantsehatra miara-matsapa hoe samy tompony andraikitra ny manodidina azy avokoa satria lasa mandrora amintsilany tsika raha manary fako ao anatin'le lakan-drano de rehefa feno le lakan-drano de hoy tsika hoe aiza ny tompony andraiki-mpanjakana fa mila matsapa n'izay andraikitritsika izay ihany koa tsika ary eo ny fanentanana moa zany izay atao hoe amafisina zany ho antsiraray avy amin'izay mila misoroka ny fahalotony de mba mila mitandro an'izay fahadiovana izay mihona moa fa mbola mafisina ny filan-kevitry ministra izay satria anisan'ny voaresaka ny hoe tokony any mafisina ny tagna maro an'ny olo-pirenena voaresaka atao anatin'ny filan-kevitry ministra izay ny ataontsika hoe ny tokony mba
ivoizana zany ny fahatongava-tsainy ny olo-pirenena tsirairay avy a anatina ataontsika hoe tsy hoe sanatria moa anatina loza oatra zao vao tonga saina fa mba miara-mahititsika zany ny vokadratsy ny fahalotona vokadratsy ny fanariana fako etseroa mivokadratsy ny ataontsika hoe tsy fiaraha-mientana ao amin'izay fanadiovana izay marina loatra ange ny tenin'ny olona hoe taloha fanaraha-maso ny fanadiovana taloha misy mihitsy famenonany ny carnet-pokotany iny dia fijerena ny tokotaninao dia fijerena ny manodidina anao azo atao dia azo atao tsara mihitsy ny mamerina an'izany amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe fifampifanentanana zany ary efa isorana sahady moa ny filohan'ny repoblika hoe anisan'ny voadinika atao anatin'ny filan-kevitry minisitra izay ary isy fepetra raisina mikasika an'izay resaka fanadiovana izay sy ny fitezana ny olo-pirenena mba ho tompona andraikitra izay zava-dehibe izay amiko Tarsesus rehefa matsapa ny olo-pirenena tompona andraikitra izy dia tsy manao an'ilay fandotona fahatany tsony izy tsy manipy fako etseroa tsy manary fako any amin'ny dalina hoy ny filazantsika azy na eny amin'ny lakan-drano fa mba mitandrina kokoa zany zany tsy midika hoe manala andraikitra ny fitondram-panjakana fa manana andraikitra ihany koa ny avy eo anivony fitantanana ny tanàna ary rehefa voaresaka atao anatin'ny filan-kevitry minisitra ny famezan-tanana ao anatiny izay hoe fanadiovana ny fako zany fandrofana ny fako le fako koa ny rofana fa zany hoe ny fako be loatra ihany koa dia rehefa mifahavaratra ohatran'izao ny tena fotoana fako zany hoe manomboka amin'ny volana décembre janvier zany ny tena hoe be fako eto Antananarivo renivohitra izay mihitsy moa le zava-misy dia tsy maharaka izay fandrofana izay fa efa misy ny famezana tanana zany ho ataon'ny fitondram-panjakana foibe ary voaresaka atao zay eo ihany koa ny hoe fanamboarana ny lalana izay betsaka simba voaresaka izay na tamin'ny filan-kevitry ny gouvernement omaly na tamin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa zany ary ny fivoriana maika izay nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny afako malymaraina ao aminatin'izay hoe hiatrentsika ny loza izay ny tiako lazainao anatin'izay dia hoe voaresaka daholo ireo lafiny ireo teboka zany izay tena miankina amin'izao zavatra misy ankehitriny izao mba hitadiavana ny vahaolana Tarsesus ary resantsika miandalana eto moa zay zany fa amin'ny ankapeny dia eo ny hoe famahana ny olana maika zao dia eo ihany koa ny fitsinjovana ny olo-pirenena ny amin'ny hoe rehefa tsy afaka satria noho ny rano miakatra trabona ary zareo tsy any an-tranony zareo misy ny miasa nefa ao anatin'ny trano io dia mba ahafahana manohana ny zareo zany ataontsika hoe ao anatin'izay zareo trabona izay dia misy hoe fanampiana izay atao fa iny moa voaresaka atao ihany koa zay fa ngamba ministra tompony andraikitra moa na zava-bebe kokoa amin'ny lafiny teknika mikasika an'iny ny amin'ny hoe ilay carnet-pokotany fanaraha-maso ilay carnet-pokotany ahafahana manao zany mitondra ny fanampiana ho an'ireo olo-pirenena mpiray-tandrazana amintsika izay trabona ireo dia ilay carnet-pokotany moa zany raha ohatra ka asiko rembava kely dia aingana be zany ny fijerena an'izay araka ny toromarika anomen'ny filohan'ny repoblika androany tao amin'ny filan-kevitry minisitra ny nanomboana azy ireo chef lieu de région zany hoe ireo renivohim-paritany dia ny ao Antsirabe atao aingana be dia avy eo midina amin'ny chef lieu de région tsika dia zay vao midina amin'ny district zany nisy fepotona moa nomen'ny filohan'ny repoblika hoe tokony ahafahana mamita an'ireny carnet-pokotany ireny satria ireny ny ahafahana manara-maso hoe iza marina ny tena trabony satria tsy ilozana izay tsisy manararoatra foana tsika rehefa trabona ohatran'io rehefa fotoana ny loza ohatran'io dia misy kely foana manararoatra hoe raha misy fanampiana omena dia misy manodina dia mba ialana amin'izany toe-tsaina izany ny anaraha-maso hoe mipetraka ilay système de digitalisation zany na ny fanaovana nomerika zany ny mba fantatra daholo ny olona hoe iza mipetraka atao amin'ity tokantrano ity iza ny tokony omena fanampiana satria vulnérable na ataontsika hoe marefo dia marefo ny zavatra misy iainany ny fahasahiranany sy ny sisa dia reny zany ataontsika hoe jerena akaiky daholo ao anatin'izay toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika androany izay ary maika arak'izay efa nanomezana andraikitra mariako fa ny filan-kevitry minisitra androany dia filan-kevitry minisitra tsy natrehan'ny minisitra rehetra fa conseil de ministre restreint filaza zany hoe ireo tena voakasika ohatran'izany hoe resaka digitalisation zany zao dia ministre mipositra
ny resaka fambolena satria ho resantsika menada eo a betsaka ireo tanimbary dibo-drano a dia ministra ny fambolena zany tao a ny ministra ny indostria sy ny varotra sy ny fantsifahana satria resaka fiakarany vidin'entana vao resaka tao ihany koa ny ministra ny angofo sy ny sy ny akoranafo hydrocarbure satria ny jirama ihany koa vao resaka tao ary resantsika menada eo daholo zay a ny ministèren'ny ady tany moa zany satria izy no miany BNGRC ny fampianarana satria ny ministra ny fampianarana tao satria ny fampianarana ataontsika hoe voakasika ihany koa amin'ilay resaka mpianatra sy mianatra ny fandaminana an'ireny zany satria raha tokony izy dia miverina mianatra amin'ny alatsinainy ny mpianatra raha ohatra ka tsy mitohy ny raha ohatra zany mba efa mitsahatra le orambe sy ny sisa misy toerana ihany koa moa tsy afenina EPP izay nametrahana traboina dia tsy maintsy mbola jerena daholo reny dia ny ministre ny sécurité publique ny filaminam-bahoaka izay fantatsika fa tena teo amin'ny lohalaharana mihitsy zany aminay resaka fiantohana ny fandriam-pahalemana ny resaka fanampiana tamin'ny famezan-tany amin'ny fanadiovana sy ny sisa dia ny secrétaire mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny sy ny trano fonenana ary ny ministra mimponina mazava ho azy izy ihany koa moa eo amin'ny laharana voalohany zany eo anatin'ny famahanan'izay dia ny tenako moa satria miserasera daholo izay rehetrarehetra izay reo zany ministra niatrika amin'ny filan-kevitry ministra dia mazava ho azy fa ny teboka samihafa rehetra izay olana eto amin'ny firenena tsy misy hoe nialany fitondram-panjakana fa ny zana nyjerena tsirairay daholo ahafahana mitady ny vahaolana ny azoko hanomezana toky atsika olom-pirenena fotsiny dia ny hoe tena ao anatin'ny fiketrehana sy ny fitadiavam-bahaolana andro amanala ny fitondram-panjakana ao anatin'izay zava-misy ary toromarika mazava nomeny filoham-pirenena dia ny hoe ray mila mahatsapa fa eo ny fanjakana ny vahoaka malagasy ary ny faharoa dia ny hoe eo anilany izay manana fahasairanana izay ny fitondram-panjakana ary tsy miravoravo tanana fa mitady ny vahaolana rehetra hamahana izay olana mitranga eto amin'ny firenena izay ny tena maika zany aloha raha ohatra fitiniko izay dia ny hoe fanampiana ra-tsakafo andreo olona ireo zany indrindra ireo traboina zany dia ny tenin'ny filohan'ny repoblika moa hoe tokony atao ora fantatra ora fixe ora ray tsy miova zany ny fanaterana ny sakafo andreo olona ireo vokatra izay mahatraboina azy zay satria tsy afaka andro ao amin'ny gymnase couvert ny mahamasina mihitsy izy na gymnase couvert na korin-drano na eo amin'ny EPP tsy azo natao andrahoana fa tsy maintsy mbola ampiana ra-tsakafo zany ireo olona ireo zay amin'ny ankapobeny angamba ny ohatrany hoe dingana voalohany fa ho resantsika menada mendalana eo daholo ihany moa zany ilay teboka samihafa rehetra izay no resahana ny ataoko hoe any mafisiko fotsiny dia ny hoe eo zany ny fitondram-panjakana ary mitady vahaolana ny fitondram-panjakana ary tsy miravoravo-tanana ny fitondram-panjakana ao anatin'izay fifanomezan-tana tsika olom-pirenena rehetra tsy akanavaka izay ao anatin'ny vona misy eto amin'ny firenena dia eo dia eo no itenenantsika hoe anentanana ihany kosa satria misy ny fanentanana zao andreo mpilatsaka jidrapo mba hifanometanana ireo tanora mba hifanometanana ao anatin'izay hoe fiarahana miatrika mba mifampitantana isika zany niatrika an'izay loza izay amin'ny tandrifantsika tsirairay avy vao resaka ve ny hoe fanotofana tany n'ilay makatananarivo satria nisan'ny antony eo koa moa ny hoe ny akamaroa ny arabe eto Antananarivo dia tsy misy tatatra mitahiry ny arabe izay efa avalo ny arabe ny rano ireo anankiroa indrindra fa ilay fanotofana tany tena marina ny teninao Tarcisius tena voaresaka mihitsy ny fanotofana tany ary mazava dia mazava ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika ny anamafisana fa tsy misy intsony ary tsy tokony ho azo atao intsony ny fanotofana tany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina zavatra misy tsy ampy ilay ataontsika hoe zone tampon io ilay ohatra ny hoe toerana midadasika zany itrohana ny rano lasa misy manotitra ary nijerevana atao mihitsy moa ny sary zany izay nalainy ny teknisiana mikasika an'izany
tena misy tsetsina mihitsy ohatra ny zone tampon eo amin'ny tanao atao front ahoana ny alalana ahoana ny alalana nomena andreny olona ireny ny andriantany tany Tarsisus raha ohatra tsika eto Antananarivo renivohitra resahako amin'iny Senam iny le misy canal moa iny canal andretany iny eo anoloan'ny Senam zany tena fito ambin'ny folo hectare atsimo dia mandeha mihazo aty Anosy Be Anosy Zato sy ny sisa aty ny hita zao dia misy trano miorina eo ambonin'ny tatatra mihitsiny reny zany zao dia efa baraingo lehibe ary nasain'ny filohan'ny Repoblika Jerena moa no mikasika azy ireny zany fa tsy ho afaka omeko eto daholo ny ataontsika ny information rehetra mikasika an'izay fa ny zavatra azoko ambaraposa dia ny hoe hita ary identifie ny olana mikasika an'ireny lafin-javatra samihafa ireny ny nambara atao ihany koa dia ny hoe amafisina zany fa tsy misy remblai azo atao ary tokony tsy azo omena lalana intsony eto Antananarivo renivohitra fanontaniana lehibe izay no mafisina Andriamatoa Prime Ministre raha teo moa dia ny hoe hojerena anaovana fanadihadiana na audit mikasika an'ireny hoe iza no nanome lalana ary ahoana ny fandehan'ireny remblai reny ny any amin'ny bypass manko na dia ataontsika raha hoe tsy mahavoakasika mivantana ny resaka tondra-drano eto Antananarivo renivohitra ny any amin'ny bypass zany dia hita ary tsapany mpivory tao androany hoe misy remblai sauvage zany hoe misy fanotofana tany sady efa tsy ara-dalàna no mbola tsy mba manaraka ny hoe tokony asiana canot asiana lakan-drano sy ny sisa fa tonga dia totofana daholo fotsiny reny zany tokony hojerena daholo eo anatin'izay hoe tokony asiana tokoa ny audit zany na ny fanadihadiana mikasika an'ireny lafin-javatra ireny ny vola tokony miditra amin'ny fanjakana amin'ireny resaka remblai ireny nefa ahoana na ny canot aza tsy vita ny manadio azy araka ny tokony ho izy aiza zany le dysfonctionnement na le olana no mipetraka dia mila jerena ny mikasika an'izay ny Ria Morarano izay no amafisiny Andriamatoa sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana tena manahirana mihitsy satria misy fanotofana lehibe ihany koa ambadiky ny sanifère ao dia tonga hatrany amin'iny ataontsika hoe les zones tampon ihany koa izay tokony tsy ho totofana zany nefa lasa voatotitra dia voaresaka atao ihany koa zay ny azoko mena fotsiny zany dia ny hoe ray tsy misy fanotorana tokony ho azo atao eto Antananarivo renivohitra indrindra moa zany amin'le hoe zone remblayable ny zone tampon faritra tsy azo totofana ary ny tanà waterfront iny dia tokony tsy ho azo totofana rano tokony ho izy dia ihany koa ny hoe zone tampon toerana tokony androna ny rano dia lasa voatotitra dia mazava ho azy tsy misy lalana ny rano dia eo le canal andriantany izay ndresako teo lasa misy manangana eo ambonin'ny tatatra iza ny manome ireny alalana ireny misy tranon'olon-tsotra misy toeram-piangonana misy hotely sy ny sisa hita daholo zany tamin'ny fanadihadiana izay natao fa ny tiako lazainy hoe hitoy zany ireny fanadihadiana ireny araka ny tapaka tao anaty amin'ny filan-kevitry ny ministra androany teo zany Tarsisus ary jerevana manokana izay resaka olan'ny fanotofana tany zay ny mpanararoatra amin'ny fiakaran'ny vidin'entana vidim-piainana tamin'ny fotoana mainandro niakatra ny vidin'entana maika fa amin'izao avy orana zao mba tsy isian'ilay fanararotana inona ny fipetrana raisinareo fanjakana marina ny teninao Tarsisus mialohan'izay aloha mamela kely mba hitondra ty resaka itsy vetivety satria zany tokoa no tsy nefa tsy maintsy resaka kely an'ity zany tokoa ilay mampitombona ny teny filohan'ny Repoblika sara tadidin'ny Tarsisus ohatrany hoe nanaovana adroadro azy nefa tena mitombony hoe raha tsy azonao androano izy dia azonao rahampitso si tu ne comprends pas aujourd'hui tu comprendras plus tard ary tena izay mihitsy hoe zao tsika ny mila mampatsiahy fa efa tsetsina loatra le Antananarivo zao vahaolana hoentitsika izao Tarsisus dia vahaolana vonjimaika fotsiny ihany fa tsy maintsy mitady vahaolana maharitra isika ho an'ilay efa tena hoe saturé tanteraka ny Antananarivo izay no mahafiloha visionnaire ny filohan'ny Repoblika ny teny hoe ndaotsika anao Tanamasoandro tsy raikitra moa izy iny teny Ambotrimanjaka zao izy mifindra ny Ameritsatosika tena mampitombona n'ilay hoe mila manao tanàna vaovao tsika satria efa tsy tafavoaka tsony ilay eto Antananarivo renivohitra vokatra izay nyteneniko izay hoe ny plan d'urbanisme tsy nandeha arak'izay tokony ho izy misy manorina eny ambonin'ny toerana tsy azo anorenana misy manototra sy ny sisa
dia vao mainka manampitrotraka n'ilay olantsika amin'ny resaka hoe efa tena tsetsiny ity tanàna ity. Tamin'ny teny moa tsika téléphérique dia nomena tsiny hoe tsy zany ny vahaolana nefa namorona arabe ary tsika zao ny sahirany izay ny ilaina ny téléphérique fa zay ihany koa ny ilaina ny tanàna vaovao Tassy nomena tsiny ny filohan'ny république ny resaka tanamasoandro tamin'ny fotoan'androny fa zay no mahafiloha visionnaire ny filohan'ny république. Amin'izao tsika afaka mahatsapa daholo ny rehetra rehefa tena ao anatin'ny vona mahatsapa ny rehetra hoe tena efa saturé tanteraka tsetsina ny tanteraka ty Antananarivo ty mila mitady vahaolana hafa isika vahaolana maharitra kokoa dia ny fanitarana ny tanàna zany zay daholo nataon'izao tontolo izao rehefa tsetsina atao Paris dia manitatra any amin'ny banlieue rehetra any dia ataontsika hoe mitatra amin'ny périphérique zany ny tanàna fa tsy mivangongo ao amin'ilay hoe Paris tena hoe moa zany firazantsika azy tena hoe le tena ivony renivohitra frantsay ohatra zany fa mitatra makamin'ny manodidina zany zany hoe aty amin'ny banlieue rehetra aty zany iny moa le hoe Île-de-France ny filazany zareo azy fa ohatran'izay daholo zany hoe tsy le Antananarivo renivohitra kely intsony fa le grand tanàna filazantsika azy zany tokony efa mitatra amin'izay satria efa tsetsina loatra ity tanàna n'Antananarivo renivohitra mamitsika ity. Zay ny amin'iny tsetsatsatra kely fotsy satria tsaroako le izy dia mba tiako nizaraina tamintsika hoe zay tokoa ngamba le hoe raha tsy azonao androany azonao rahampitso hoe azonao aoriana kely fa ny resaka moa ianao ny hoe vidim-piainana tena marina zany ny zavatra voalohany aloha zany zay nampitaina ary ho amafisiny tatin'ny filan-kevitry ministra izay raha ny tokony ho izy dia ny hoe ampy ny tahirin'ny vary sy ny entana ilaina andavanandro na ny PPN eto amintsika tsy tokony isy atahorana zany ary tsy tokony isy fampiakarana ny vidin'ny entana ny ministry ny indostrie sy ny varotra moa dia niteny hoe fa amafisina ny fidinana ifotony zany ataon'ireo direction régionale ny indostrie ny varotra ary ny fanjifana fa ny ankoatran'izay ihany koa dia efa miparitaka tanteraka ny vatsitsinjo amin'izao fotoana izao dia miparitaka ihany koa ny simenitra moa tena nafara ny SPM zany satria misy manana andraikitra lehibe tamin'io ny orinasa SPM izay orinasa mpanjakana izy io natsangana zany hoe mba hijery manokana n'ireo filan'ny olom-pirenena amin'izay entana ilaina andavanandro zay sy ny kojakoja atao hoe ilaina zany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro dia miparitaka ny varitsindro izay nafarany SPM miparitaka ihany koa ny simenitra na izany aza dia misy toromarika mazava nomeny filohan'ny république satria voaray tafakatra tonga aty ambony ny tatitra izay ataony sy ny fitarainana ataon'ny olona hoe misy manararoatra amin'ny varitsindro misy mividy be dia be dia avy eo mivarotra amin'ny vidiny mihoatra ny 2,000 indray nefa tokony ho 500,000 ny vidiny ary 500 ny kapoaka 570,000 ny vidiny ny kilao ary 500 ny kapoaka dia misy grossiste na mpivarotra mpamongady lasa manao spéculation lasa manararoatra zany amin'ilay izy mividy be dia be dia tazomina kelikely eo aloha dia avy eo averina amidy indray. Mazava ny toromarika amin'ny filohan'ny république hoe tokony asiana audit na fanadiadiana ihany koa famitorana ihany koa mikasika an'ireny ary toromarika atao hoe entitra izay ho an'ny tompony andraikitra izay miantsoroka an'izay ny tokony sorohana dia ny hoe misy tompony andraikitra mitaky vola etseroa zany mba ahafahana hoe anatery vary izahay dia mitaky vola tena tsy azo ekena ireny araka ny mafisina andriamatoa filohan'ny république sy ny prime ministre nandritra n'izay filan-kevitry ministra izay ny ankoatran'izay dia ao anatin'ny hoe fitsinjovana zany tsika dia mba hitazomantsika hanaovana fahatoniny ny vidim-bary na stabilisation n'izay vidim-bary zay fahamarinan'ny toeran'ny vidim-bary dia raha ampitsony 2020 ny volana janoary mahatonga isika 5,000 sy 4,000 taona na 25,000 tonnes ana vary any amin'ny seranatsambony Toamasina ary simenitra dia mahatonga isika zany 12,000 tonnes na 2,000 sy 1,000 tonnes zany nafarany SPM ireo dia ny filohan'ny république mihitsy moa nandeha hijerena ny toerana amin'izay zany arak'izay toromarika nomena teo anivo ny filan-kevitry ministra mba ahafahana hoe mametraka tsara
ny paikady na ny stratégie de distribution na ny paikady izarana andreo vary reo Tarcissus zany mba nitaterana azy ihany koa hoe hoentina andalam-by le izy zany Pava Ferré fa tsy amin'ny alalan'ny fiara lehibe na camion par voie terrestre fa hoentina amin'ny lalam-by zany le izy mba hamora kokoa an'izay charge atsika zany mba tsy hisy fiantraikany any amin'ilay vidiny eny an-tsena zany izy io zavatra petraka dia ny hoe tompona ndraiky isan-tsokajiny mila mahatsapa fa tsy tokony fotoana anaovana tikely na nararotana na ambotriana vahoaka izany mampalahelo dia ohatrany hoe tsika samy malagasy foana ny fambotry manao ezaka be ny filohan'ny repoblika manafatra manao ezaka be ny prime ministre ny gouvernement tamitady izay hevitra hoe mba ahazo daholo ny malagasy rehetra fa tratra n'ilay tompona andraikitra samihafa izay anankinana n'ilay andraikitra ny fotony ihany lasa titikely lasa makamaka vola manolona mampalahelo zany fa zany aloha ny zava-misy dia ireny ny divana mafy araka ny toromarika izay nomeny filohan'ny repoblika nandritra n'izay filan-kevitra ministra izay ny anomezana antoka ny vahoaka zany Tarcissus dia zavatra anankiroa ny voalohany tokony tsy hisy fiakarana ny vidin'entana ary manamafy ny fanaraha-maso an'izay amin'ny alalan'ny fidinana ifotony eo anivo ministera tompona andraikitra ary ampy ny tahiritsika amin'ny vary sy ireo kojakoja ilaina andavanandro tsy tokony isa tahorana fa mitoy zany izay famatsiana izay ary eo ihany koa ny hoe ho avy ireo vary 25 000 tonnes ho an'ny vary sy menitra 12 000 tonnes zany satria ireo ny tena nafarany SPM aloha hatreto ary ny fanaparitana ny vaditsinjo dia hisy paikady manokana mihitsy no apetraka zany mba tsy hisy hoe ny ary tsy mahazo ny ary mahazo ny ary imbetsaka mahazo na izay manome volany ihany ny mahazo sy ny sisa dia soroana daholo ireny rehetrarehetra ireny Tarcissus efa mazava angamba izay ataontsika hoe resana tao ny filan-kevitra ministra izay na dia tsy afaka hoe mameny antsipriany daholo eto ary hafa nomezako antoka antsika fotsiny hoe voaresaka sy voajery daholo amin'ny antsipriany reny lafin-javatra ataontsika hoe anisan'ny manahirana ny malagasy amin'izao fotoana hiatrehantsika ny olana ara-boajanahary zao. Anisan'ny doborano ihany koa ny fambolena. Inona no fepetra raisina manoloana an'izay? Marina ny teninao Tarcissus tena mampalahelo be mihitsy ny ataontsika hoe mahazo ny tantsaha malagasy any amin'izao fotoana izao satria betsaka ireo tanimbary io moa efa niteneniny ministra tompona andraikitra ihany hoe ambotry manjaka andranomena sabotsynamehana anteroka sy ny sisa zany soavina ohatran'ireny zany reny dia ataontsika hoe dibo-drano dia ny mampalahelo lasa jinjain'ny olona meloa le tompon'ny tanimbary meloa zany ny vary nefa mbola tsy masaka akory fa mbola vary maitso eto zany aloha anaovako antsoavo amin'ny olom-pirenena ny tantsaha izay maheno aeto hoe ary mbola mafisy ny filan-kevitra moa zay ngamba raha ny fahafantarako azy satria voaresaka atao hoe aza manapaka aloha satria andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra maika be tena maika be zany aloha zao tsika miteny zao ny hitrohana ny renirano ireny ihany koa dia tao moa ny toromarika nomena zany hoe satria ohatra zao hoe mbola misy any amin'ny 300 hectares any mbola azo vonjena zany amin'iny sabotsynamehana 50 hectares na 50 hectares amin'iny anteroka iny ny anasoavina sy ny sisa dia efa nanaovana kajikajy teo mihitsy hoe motopompe tahaka n'inona no afaka misintona ataontsika hoe inona no fitaovana ilaina zany dia io koa zao manamafy an'ilay teneniko teo Tarcissus hoe anisan'ny fitaovana namatsiana an'ireo faritra ny fitaovana lehibe anaovana pompage any hoe trohana rano zany dia zao tsika mahatsapa hoe ilainy reny fanafarany filohan'ny repoblika sy ny fanoloran'ny filohan'ny repoblika ny faritra andreny engin hoe anamboaran-dalana moa na nitakan' zany fa eo ihany koa ny hoe hitrohana rano ary zao zany zao ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika dia mba hafarana avy any amin'ny faritra zany indrindra ny faritra manodidina tahaka ny hoe Itasy Antsirabe Vakinakaratra ny eto Analamanga azo ampiasaina ihany koa sy ny manodidina zany manafatra nyreny le motopompe lehibe ireny zany zay engin azo nyreo faritra ireo ampiasaina zany hitrohana an'ireo tanimbary
ny rano amin'ny tambary fa tsy hoe ny tambary a ny vary akory tsy hoe kitihana fa ny rano amin'ny tambary zany ny trohana dia mba ao anatina andro vitsivitsy zany dia ritra ny rano a mba tsy hahafaty an'ilay vary mbola maniry satria raha tototry ny rano anie ilay vary dia tsy afitra intsony. Eo aloha zany nazavain'Andriamatoa ministra tompony andraikitra hoe misy 3.7 hektara aloha tena dobo tanteraka zany hoe tsy miseho intsony na le vary maniry aza zany reny zany hitadiavam-baolana raha mbola afitra fa ireo kosa le hoe mbola maniry zany zany hoe mbola hita mbola tsy tsentsana tanteraka tsy dobo-drano tanteraka fa mbola hita ilay vary maniry aminy zany mbola mitranga zany reny zany azo vonjena tsara ary mandeha ihany ilay ataontsika hoe drainage zany na ny fivoahan'ny rano amin'ireny dia reny zany ampiana tosika maika be zany amin'ny alalan'ny motopompe mba hitrohana azy. Eo ihany koa ny hoe digina ny fefiloha izay mandrahona ho vaky vokatr'ilay orambe zany dia iny ihany koa ny efa nisy ny fepetrany horaisina zany avy hatrany mikasika azy iny dia ny fanajariana maika zany tsy hoe fanajariana moa zany fa ohatran'ny hoe travaux d'urgence zany kasika ny zone tampon imamba izay mitroka an'ireo rano amin'ireo tanimbary sy lemaka zany manodidina an'Antananarivo sy ny renivohitra tsy hoe manodidina fa Antananarivo renivohitra sy ny manodidina zany dia ahafahana mamonjy an'izay voka-bary zay amin'ity taona 2024 ity dia izay zany no ataontsika hoe toromarika nomenina ary fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ministra mbola namafisaka an'ilay teniko teo hoe voaresaka daholo ny sehatra rehetra tao anatin'izay atao hoe olana marary sy mangirifiry ny vahoaka amin'izao fotoana izao izay amin'ny fiatrehantsika nio loza ara-boajanahary dia nitondra drano io. Iresaka mahakasika ny fahatapatapahany jiro isika ny délestage inona no voaresaka tao anatin'ny filan-kevitry ministra tompo? Io aloha zany tena hoe miray fotsika amin'ny vahoaka malagasy satria tena anatina fahasarotana isika amin'izao fotoana izao mamany olana zany ary tena tsy manaiky mihitsy moa ny filohan'ny repoblika fa tena mijery akaiky ihany ny ministra tompony andraikitra zany tena miandry ihany mihitsy androany moa izy niakatra zany satria hoe filan-kevitry ministra fa satria ny jirama ihany koa zany hoe départementa iandreketany voakasika dia tsy maintsy niakatra tao izy zany mitondra ny fanazavana sy hoe mitady an'izay vahaolana izay fa ny azo ambara zany dia ny hoe ilay tenin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny filohan'ny repoblika tany Andekalaika tamin'ny tapabolan'ny lahady raha tsy haifitsika tsara dia tamin'izay fotoana izay ny filohan'ny repoblika ny teny hoe eo amin'ny 5 andro eo ka hatramin'ny 2 volana no anarenana n'ilay groupe numéro 2 izay mamokatra 30 mégawatt 30 mégawatt ary io ny tena miteraka n'ilay délestage be eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao zany hoe lasa lava be ora maro mihitsy ary zany moa gaga satria io le efa toromarika ny filohan'ny repoblika tamin'ny heriny hoe la zone marina ny olona dia hoe teneny hoe adiny firy marina le fahatapahana satria lasa tsy afaka miplanifie ninina intsony ny olona amin'izao fotoana izao misy hoe tena efa 20 ora naninjy zay tapaka foana 4 ora 2 andro lasa tsy mahafantatra tsony ny olona zany ary zay mbola namafisina tao amin'ny filan-kevitra hoe la zone marina ny olona ry jirama iny afrina aiza avy ny tapaka amin'izao ora izao ka hatramin'izao dia mba adzao raha ohatra mitenareo hoe adiny 3 dia mba adiny 3 fa tsy adiny 3 maraina dia adiny 3 atoandro dia adiny 3 hariva dia amin'ny alina koa mbola misy lasa mampijaly ny vahoaka izay io zany le hoe meo mangarara foana ary zay le teneniko hoe nitoromarika filohan'ny repoblika tena mazava fa mila matsapa tompony andraikitra ihany koa ny tompony andraikitra tia fotony isan-karazany amin'izay andraikitra nomena izay dia hatreto zany aloha voatazona raha ny io le nisy fepitoana nomeny filohan'ny repoblika hoe 5 andro ka hatramin'ny 2 volana ny 5 andro ny tenen'ny filohan'ny repoblika amin'ny lahady ho avy izao ny tapitra dia io moa ny tenen'ny ministra tompony andraikitra hoe hatramin'ny alahady zany no hanao ese an'ilay milina izay famokarana herinaratra taoriana ny fitrofana ny rano dia aorianana ese électrique izy moa man'izay pitsopitso ny ara-teknika izay ny teknisianina fa ny azy zany izay voaresaka amin'ny filan-kevitry ministra no resahako hoe
ny famerenana ny fampandehanana nandekaleka zany a dia io 3 mégawatt io a ao amin'izay le 5 andro tapitra amin'ny alahady ho avy zao zay ka hatramin'ny ray volana zany fa raha fatarany zany izay nitenen'ny filohan'ny repoblika moa dia voatazona moa zany io fehim-potoana io raha ny atreto a dia norinan'izay indray tsika mampandefa ny groupe numéro 1 zay misy an'le transphone poka iny a le iny moa mbola ho resaka eo satria misy fanadihadiana mandeha mbola mitoy amin'izao fotoana izao satria iny le ahina mafy le hoe acte de sabotage le izy nagafy ninina natao le izy dia misy indray ihany koa orinan'izay a transphone numéro 3 zany a zay groupe numéro 3 moa filazantsika azy zany dia io le hoe men'ny filohan'ny repoblika toromarika ny ministre tompona ndraiky teo omeo fehim-potoana mazava ny olona zany mikasika an'io dia zay le niteneniko teo hoe lay groupe voalohany zany aloha ampienana ilay délestage eto amintsika satria misy an'ilay gapina 30 mégawatt iny zany a dia io lay tombanana hoe ese moa zany hatramin'ny alahady ariva hoy ny ministre tompona ndraiky lahady ariva ho avy zao zany a dia amin'ny lahady moa tapitra le 12 andro fa mba hisoroana sosanatria hoe mbola tsy voavahana mety misy an'izay dia zay le natonga amin'ny filohan'ny repoblika naka ny maza hoe 12 ka hatramin'ny ray volana ilay izy fa mandrapatapitra izay fehim-potoana izay zany tsy maintsy miverina izay hoe groupe numéro 2 zay satria le hoe groupe anakefatra ny nandekaleka telo moa nefa tao dia ny filohan'ny repoblika ty fitondrana ity nanafatra ny groupe faefatra izay efa tonga ny antoerana ny fitaovana amin'izany fa ny installation an'izany mbola elaela araka ny fanampanazavana izay voaray a mbola mambolana fa ny hatreto aloha zany dia ny hoe ilay famerenana ny fampandehanana ny dekaleka no défi maika zany na ny azafady indrindra na ny ohatrany hoe fanamby maika zany amin'izao fotoana izao a ny amerenana azy faran'izay maika mba ampienahana farafaratsiny an'io délestage iainan'ny vahoaka io laza ihany koa zany amintsika hoe voaresaka atao anatin'ny filan-kevitry ny ministra io a ary misy zany izay fepetra toromarika entitra izay nomenany ministra tompona ndraikitra nomenany avy eo anivon-jirama ahafahana mamahany izay olana izay a faran'izay maika satria fitondram-panjakana tena mahatsapa hoe mangirifiry ny vahoaka ary tena betsaka ny hoe fotom-pivelomany mihitsy no tratrany io a na manao vidéo kely izy na manao coiffure izy na manao mofomamy ao an-trano izy mampiasa machine izy amin'ny pâtisserie na amin'ny fanomanana sakafo na ny restaurant ohatran'izany a reny tena pénalisena mijaly be zany ohatra moa reny resiko reny fa be da be no hoe pénalisena mijaly amin'le fatapahany herinandro ary mahatsapany izay ny fitondram-panjakana dia manao an'izay fomba rehetra izay mariana moa fa tsy hoe ny piasan'ny jeramana ny piasan'ny angovo ministère ny angovo ihany no any an-toerana fa ny CPC ihany koa na ny corps de protection civile nanampy tamin'ny fandritana ny rano satria feno rano manko tao amin'le toerana ohatrany hoe ty toerana misy antsika menadaty studio misy antsika menadaty zao dia dibon-drano tanteraka dia iny le toromarika amin'ny filohan'ny repoblika hitondray motopompe any io zany tsy any amin'ny tondra-drano ihany misy motopompe eny tanety rehetra eny any amin'ny tanàna tratran'le izy ihany fa natrany amin'ny jiramana andekaleka ihany koa dia nitondrana motopompe tany dia nisy ihany koa ny fanampiana nataon'ireo corps de protection civile dia izay rehetrarehetra izay nahafahana hoe nandritra ny rano a tamin'ny 3 andro taorianan'le tamin'ny alahady izay nanomezany filohan'ny repoblika ny toromarika taorianan'izay moa zany tsy maintsy namboarana tsirairay le mille zay zany le pièce le mille zay ny mahatonga ny hoe imaninona no ela le izy satria fa totototry ny rano tao ka tsy maintsy amboarina amainina tsirairay aloha zany dia amboarina hoe ato misy ny simba dia misy moa le atao hoe essai à vide zany hoe tsy mbola misy rano zany satria tsy maintsy mila rano famokarana an'le angovo tsy mbola misy rano zany fa mbola le mille fotsiny alefa dia zay essai à vide izay dia avy eo le système ray manontolo no atao a dia avy eo manao essai miaraka amin'ny rano amin'izay a dia hoe ampandehanana anatin'le mille any zany le rano mpamokatra n'le herinaratra dia zay vao hoe tomombana daholo ny zavatra rehetrarehetra ka zay le hoe amin'ny alahady ho avy zao ny feno ny 12 andro nandehana ny filohan'ny repoblika tany a
dia zay le hoe 5 andro ka hatramin'ny ray volana zany farafatarany tsy maintsy iverena n'ilay groupe numéro 2 a izay mamokatra n'le 30 mégawatt zany a izay atao hoe gap na lavaka lehibe mila tsetsemana zany aloha ampianana ny fitohanany fifamoivoizana fitohanany ampianana ny fatafatapahany herinaratra fitohanana fifamoivoizany zany hoe le délestage zay zany no ataontsika hoe vahaolana tadiavina maika amin'izao fotoana izao na izany na tsy zany de resako Tarcisius ilay fanadihadiana satria iny zany dia mbola mitohy amin'izao fotoana izao isy moa ny tatitra mikasika an'izay ataondreo mpanao fanadihadiana eo anivo amin'ny fitandrona ny filaminana ny zavatra mbola mitoetra ary namafisina atao anatin'ny filan-kevitra minisitra dia ny prime zany na ny tambiny omena n'ireo zay manome ny information satria voamarina foana zany arakaraka ny fandrosoany ny fanadihadiana ny hoe mety sabotage nininana tao zany hoe gafy nininana tao hamitehana n'izay vokatra famokarana herinaratra izay no misy dia ny zavatra misy zany hoe mbola mipetraka izay prime izay ary ny mpitandro filaminana moa azo antoka fa manamafy any fomba zany hoe mécanisme an'izay prime izay hoe iza ny mahazo azo ahoana iza ny mahazo azy ahoana ny atao zany raha ohatra hoe manana ny information ianao sy ny sisa fa ny zavatra hafa ihany koa izay tsara amafisina dia ny toromarika amin'ny filohan'ny repoblika hafanganana zany izay fanadihadiana izay sy mila manao tatitra amin'ny vahoaka izay tsy azo atao tompotrano miono mikasika ny hoe manahoana ny fivoarana izay fanadihadiana izay tsy hoe sanatria miviole zany na hoe mandika ilay secret de l'instruction na ilay hoe tsy ambaratelo ny famitorana fa izay tatitra azo lazaina ny vahoaka kosa dia lazana ny vahoaka mba hafantarany vahoaka hoe tsy sanatria mbola misy tsy maty manota ihany eto amin'ny firenena satria tena nyain'ny firenena mihitsy eny tedavina nkendreny hoe raha ohatra ka io moa le fa nazavaiko hoe raha ohatra ka mandeha daholo ny groupe rehetra ny andekaleka dia hiena ny fampiasana ny groupe izay hofaina amina tsy miankana so sanatria misy manana tombony tsy andehana n'ilay groupe any andekaleka na igafina ny famokarana herinaratra ny andekaleka mihitsy zany baraingo mipetraka daholo zany ahoana mikasika an'ilay no mafisy filohan'ny repoblika hoe tsy possible amin'intsy raha ohatra ka transfo ny resahany lay transfo lehibe amin'ilay groupe famokarana laharana voalohany zany hoe ahoana no mipoaka aloha vao misy zavatra mirehatra fa tokony hoe mirehatra aloha dia le firehetana iny miteraka n'le explosion fa maninona no misy explosion ohatra ny hoe tena napoaka mihitsy zany lay groupe ve baraingo zany misy dispositif na explosif mihitsy hoe mipetraka tao ary mandeha ny fanadihadiana mikasika an'izay amin'izao fotoana izao telazantsika hoe tsy hoe zavatra noforoporoana satria za mba malahelo mihitsy mahita hoe misy ray aman-dreny misy olona tsongon'olombolo ohatra ny hoe efa fotsy volo mba hiverina ihany hoe afaka mandinika sy makafaka tsara ny zavatra misy nohatra ny hoe mamendry fendro ny olona hoe tsisy fipoahana tsisy sabotage zany fa tia nakana ny fon'ny olona anatina zavatra manahirana ohatran'izany ve dia aka ny fon'ny olona ny anahirana amin'ny fitondram-panjakana fa tsy zay amahana ny olana aloha ohatra ny hitako ihany hoe irresponsabilité politique izy zany tsy responsable politiquement ny olona miteny an'izany zany izay ny tiako tenenina Tarcisius hoe fa horim-bahoaka ve dia ho lalaovana sanatria hoe ho atao sabotage fa ny sabotage tena misy ary tsy afaka moa tena miteny daholo ny fandeha ny fanadihadiana rehetra sy izay voaresaka rehetra atao amin'ny filan-kevitra minisitra fa ny azoko ambara kosa dia hoe mbola manamafy ny fandehana andreo brigade manao fanadihadiana any zany avy amin'ny mpitandro filaminana ny mpitandro filaminana izay nalefa ny prime ministre lehibe ny gouvernement tany an-toerana anamafy andreo hoe misy tranga zany mampiahiahy misy singa any an-toerana mampiahiahy ahitana hoe sao sanatria nininana tao tokoa izay fanapoahana sy famotehana n'ilay le transfo amin'ny groupe numéro 1 zay zany dia zay ilay hoe ilaina anaovana n'izany fanadihadiana izany ny toromarika amin'ny filohan'ny repoblika moa dia ny hoe mba hanao tatitra zany mikasika an'izay ireo mpanao fanadihadiana
afantarany vahoaka satria tsara mahalalany zany ny vahoaka fa fananan'izy ireo io resahana io dia ilaina mahalala ny vahoaka izay azo ambara fa tsy manitsakitsaka akory an'ilay tsy ataontsika hoe mivioler an'ilay secret l'instruction na mamotika zany an'ilay tsy ambaratelo ny famitorana nefa kosa mba mahalala zany ny vahoaka hoe ahoana kosa reny raha misy mpanimba fananana iombonana tena miaimba tena mijalany iny olona miaim-bahoaka mihitsy any voakasika amin'izao fotoana izao amin'ny hoe tsy afaka mamokatra tsy afaka mampidibola tsy afaka mamokatra tsy afaka mba mampanao voly sy ny sisa satria tapaka foana ny herinaratra ireo miasa manodidina hoe ireo miasa tena na manao soudure izy tena mila an'ireny herinaratra ireny dia potehanao noho ny mety hoe kajikajy politika na ny kajikajy ara-toe-karena hoe intérêt économique ou intérêt politique dia potehanao ilay fiainan'le vahoaka raran'le vahoaka raha mahalala ny antsipiriana mikasika an'izany hoe mba atao ahoana re reny olona ireny raha nisy tokoa izay figafiana izay mba tsy tokony ho tsy maty manota fa mandeha ny fanadiadiana ary mba hazavely eo amin'ilay filaza mahazatra hoe efa mandeha ny fanadiadiana e dia tsisy toyany fa aleo mba mahalala ny olona hoe tia ny fanadiadiana manahoana ny fandehan'izay fanadiadiana izay izay azo ambara ary inona no finalité an'izany na tokony hafarany zany fanadiadiana izany ampafantary ahalalan'izany ny vahoaka amaraparana ny fandarina isika iresaka kely makasika ny tagnamaro satria misy ny fandaram-potoana makasika an'izay atao amin'ny départementanao marina ny teninao ny toromarika zany izay nomena dia ny hoe amin'ireo toerana rehetra izay atahorana isy rivodoza zany na mbola be orana dia atsahatra aloha ny tanamaro ao amin'ny rampitso ahemitra indray efa nihemitra izy io tamin'ny 20 volana janoary le tsika nanao andro pirenena ho an'ny kabary dia nahemitra androany nahemitra rampitso faharoa amby 20 volana dia raha ohatra nefa mbola avo ny orana dia efa nanomena toromarika daholo ny any amin'ny faritra rehetra zany hoe ho an'ny toerana izay mbola avy orana dia tsy manao tagnamaro ho an'ny toerana izay tsy avy orana kosa nefa dia fanambina apetraky ministera moa ny hoe amboly azo ao anatin'ilay toromarika amin'ny filohan'ny repoblika hoe nanomboka tamin'ny 7 volana janoary teo ny ataontsika hoe vanim-potoana ofisialy ny fambolekazo zany dia mba ho fanatanterahana n'izay toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika izay dia tagnamaro fambolekazo no atao zany amin'ity volana janoary sy amin'ny volana febroary ty zay zany ny amin'ny sabotsy fahatelo ao anatin'ny volana fa io le niteneniko teo hoe no resahana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra androany no hoe fanaovana tagnamaro manokana zany mba hisy ny fiarahamentana amin'ny fanadiovana dia ametraka an'izay zany handamina an'izay zany izahay avy eo niveau ministera dia isy ihany moa ny famezana toromarika mikasika an'izay amafisiko zany ho antsika izay meno any amin'ny faritra rehetra any amin'izao fotoana izao raha misy orana na mety sanatria misy rivodoza na mbola tsy mitsatra izay orana izay ho an'ireo mbola tafiditra ao anatin'le zone rouge ny forte pluie zany hoe iny ilany atsinananosy iny zany dia mbola dia mitsatra aloha tsy misy aloha ny tagnamaro fa mihemitra zany amin'ny 7 ny volana janoary fa ho an'izay tsy manana olana amin'ny orana kosa dia afaka manao soamantsara zany afaka manao soamantsara ny tagnamaro zany ho amin'ny andro rampitso ho antsika eto Antananarivo renivohitra zany dia miankina amin'izay hoe orana izay sa tsy ny tagnamaro rampitso fa raha ohatra ka tsisy tsony ny orana zany dia manao tagnamaro tsika fambolekazo rampitso ho an'ny Antananarivo Analamanga sy ny manodidina raha tany ity moa ka mbola avy indray zany orana dia mihemitra amin'ny 7 ny volana janoary ihany koa ny tagnamaro tsika eto Antananarivo zany sy ny manodidina vokatr'izay orambe izay dia ho an'ny tagnamaro manokana fanadiovana mihitsy no atao aminy zany ohatra hoe lakan-drano izay ahafahana manao an'ireny hoe fifanentana ny olo-pirenena mba hitandro ny fahadiovana ireny izay efa nataon'ity ministera ity zany satria didin'ny ministera ny fanabeazana olo-pirenena vanina sika dia tsy mitsahatra amin'ny fanentanana hoe aza mandoto aza mipipihany amin'ny sisin-dalana sy ny sisa dia mbola mafisiny ireny fa araka ny toromarika amin'ny filohan'ny repoblika izao tena ilaina ny tagnamaro dia anao organisation na fandaminana manokana zany fikarakarana manokana ny ministera mikasika an'izay ho an'ny zany hoe mety so amin'ny sabotsy fahatelo anatin'ny volana fa mety ho amin'ny sabotsy anankiray izay ho jerentsika moa zany izay tagnamaro fanadiovana manokana izay atao arak'izay toromarika avy amin'ny filan-kevitry ny ministra izay izay ny fandarantsika tamin'izao tsy tompotrano io no androany zoma izao sorana ny ministre mpitondrateny gouvernementa vahiny fandarana amaraparina zay misafatra farany